fa tsy hivily lalana sanatria. Misokatra 7 andro amin'ny 7 andro ankehitriny ny orinasa-panjakana izay mikirakira ny fandefasana entana eo ambany fiadidian'ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarany ahitao arakajy mirindra amin'izao fotoana. Ny anton'izay dia mbo fiarah-mentana amin'ny ady amin'ny coronavirus satria dia miamiaro indrindra ireo mpisehatra amin'ny fivarotam-panafody no mandefa entana mifampivezivezy avy any ivelany maketo amin'izao fotoana ary tsy vitsy ihany koa ireo mpianakavy izay mifanafatra entana amin'izao fotoana. Farany aina Razafindravelo. Zao ny filaharana eto amin'ity orinasa-panjakana misahana ny fandefasana entana ity. Tato anatin'ny 3 herinandro mahery nidirana tamin'ny fihibohana ny tombo ireo mandefa entana ho an'ny fianakaviana any amin'ny faritra. Isoroana ny fivezivezena amin'ny fakana ireo entana sy ahatongavana izany ara-potoana any amin'ny andefasana azy no nandraisana ity raim-pianakaviana ity ny fanapahan-kevitra andefa entana eto. Fitaovana ilaina amina fiterahana satria misy anabaviko any fianaratsoa dia ho teraka izy nefa any sahirana be amin'ilay resaka tsena zany dia ity tonga dia vonona dia raha mandefa andro any dia mba tonga any ity raha pitso moa etsy andaniny zany tsisy taxi brosy ny fiara mivezivezy zany na fivezivezena tsy afaka dia izay koa ny tena antony voalohany indrindra. Ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra ny fanafody no tena maro mandefa sy tonga eto amin'ny foibe fanapariahana entana eto alarobia. Tamin'ny première semaine sy deuxième semaine tapatapany teo zany no hita hoe nitombo be fa zao le izy efa miverina normal amin'izay le entana hoentinay. Raha araka ny fijerinay aloha dia hoe tratra n'le confinement iny dia nipanika daholo ny pharmacie rehetrarehetra tany amin'ny faritany dia nanafatra fanafody be dia be avy aty amin'ny Farmago teto Antananarivo. Amin'ny maha orinasa-panjakana sy ho fiarah-mientana amin'ny ady amin'ny aretina coronavirus dia miasa andro aman'alina ny alatsinainy hatramin'ny alahady ity orinasa-panjakana eo ambany fiadidian'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra.